Votam-pirenena amory vahoaka ny RMDM ny 13 Jolay 2024. ALDR ka MSI miantso ny hery velona rehetra hiara-idiniky. Mpiasam-panjakana misotro ronono, roa volana no omeny ny fanjakana andoavan'izy ireo ny volanay. Falitafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampalalam-bavany MBS amin'ity zoma ariva fa 5 ny volana Jolay ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba ary tompoko lasy tompoko vavy manasanao naraka ny fotoana ny vavahatra amin'ny farany. Nanao fanambarana tao Antsirabe omaly ny firaisamonim-pirenena roy fanambarany izay niantefa mivantana amin'ny mpitondra fanjakana manoloana indrindra ny fanapahan-kevitra tandrametaka sy tsy mitsinjo ny fahasarotam-piainan'ny malagasy. Any Miaradina, Manora Andriamalala. Nivoaka tamin'ny fangina ny firaisamonim-pirenena roy manoloana ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana na misontotra ny vidin'ny solika. Miompampana sy tsy eran'ny aina ho an'ny vahoaka izany. Tsy voahevitra ary tsy mitsinjo velively ny fahasarotam-piainan'ny malagasy izay efa milomano tanteraka anatin'ny fahantrana lalina izany fanapahan-kevitra izany hoy nambaran'izy ireo. Ny tombontsoa ny mpitondra sy ny mpandrarà momba ny solika ihany no voaro sy nomendanja tao anatin'izany fa tsy misy firarahina akory ny malagasy. Tsy pahin'izy ireo maro-drano ny filazahana fa vokatry ny fifampiresahana tamin'ny mpiantsehatra no nandraisana fanapahan-kevitra hanondrotra miompampana ny vidin-tsolika. Tsy pahanay maro-drano ny filazahana fa vokatry ny fampiresahana tamin'ny mpiantsehatra indrindra ny firaisamonim-pirenena roy tamin'ny 9 Jolay ny fanapahan-kevitra hampisontrotra miompampana ny vidin'ny solika. Roa andro mialohan'ny alatsinainy 12 Jolay satria tsy mifampidinihana velively tamin'ny fifanakalozana natao izany. Io fampiakarana miompampana tampoka io dia vokatry ny dinika ny arahan-mpitondra sy ny mpandrarà momba ny solika vaventy ka iverinay fa tombotsoan'izy ireo no voaro sy nomendanja tamin'izany. Na tsy azo hitovirana aza ny fiakarana dia tsy mitombona ny fampiakarana miompampana natao satria mbola ambany raha ampitahaina any amin'ny firenen-kafa satria ny vahoaka malagasy dia efa tena sahirana, gisitra sy mahantra mihoatra ny vahoaka amin'ny firenen-kafa ka ahoana no fomba azakatsika ny fanondrotana miompampana toy ny any amin'ny firenen-kafa. Na itsy ary tsy nisorona ny firaisamonim-pirenena roy nilaza fa tsy ny vahoaka malagasy efa rotiky ny fahantrana no hiafy sy hibaby ny vokatry ny fitavozavozana tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fitantanana tsy mahomby. Mitaky araka izany izy ireo ny anaovana politika pitsitsiana eo amin'ny fandaniana ataon'ny fitondrana. Haenao ary atsaro avy hatrany daholo ireo tombotsoa manokana hialabony mpitondra ambony toy ny tampikarahana isatsokajiny, ny fampiasana fiara maro ho an'ny mpitondra iray, ireo fiara raitra lehibe mpandany solika, ny mission na iraka isin'ny délégationna maro tsy misy vokatra akory, ny fisindreo masy voany ivelany maro tsy ahitambokatra tsy sisa izay ataon'ny fitondrana. Asa hoy fa miara-mizaka sy miara-miafy amin'ny vahoaka malagasy ianareo ka vokatra izany politika pitsitsiana atao izany dia hita maso amin'ny fiainana andavanandro ary atokany sy aritra manontolo ampitombo ny tosika sy mifanomezam-bola mivantana ireo rehetra izay tena sahirana. Ataovy mangarahara tanteraka ary mampandray anjara rehetra ny fifanakalozana na ireo tsenam-barim-panjakana sy ny fifanarahana atao makasika ny solika sy ny fampiroboroboana ny angovo ary ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny ankapobeny. Mila samy joro tsy manaiky ny tsirariny mianjady amin'ny malagasy ho hiatran'ny hetsika roy. Ao anatin'ny filamenana nefa no tokony anehoany rehetra izany ka hanao fady ny fanombana fananana iombonana sy ireo endrika fanapotehana samihafa izay efa nanimbantsika teo aloha ka vao maika ampiditra antsika anatika izy lalina. Nanome fehim-potoana ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny androany ny mpiasam-panjakana misotro ronono izay nanatanteraka fivoriam-betetsy Ankatso. Mitohy hatrany araka izany fitakiana ary iamafy raha toa ka tsy misy ny vahaolana ho ny solotenan'izy ireo. Mialy rary nombana sy Mathieu Prince. Taorian'ny fitakiana izay tsy nahita ambokany nataon'ireo mpiasam-panjakana misotro ronono amin'ny sehatra maro
Nitaky ny tombontsoany izy ireo dia ny famoahana ny indemnité d'installation izany izay efa voafaritry ny lalàna kanefa inin'ny mpitondra tsirarahina. Efa nisy ny fitoriana natao ka nisy trany izy ireo ny rariny. No tanterahana androany ny fivorimbeny arahan'ireo mpiasam-panjakana Anarivony maro nandinihana ny atota taratasy ho apetraka ahafahana misitraka izany. Tsy miembotra hatramin'ny faran'ny fitakiana ary nanome roa volana ny fitondram-panjakana izy ireo andaovana ny volany ireto farany. Betsaka ny zavatra tena mahazo mampahory any zokiolona izay tena tonga amin'ny fitenin'ny vazaha hoe droit acquis. Misy décret milaza ary misy lalàna ihany koa loi koa milaza fa tokony mahazo an'izay na hoe mizoira an'izay ny mandeha retraité. Izany hoe ao anatin'le karama multiplié par 12 ny karama, ao anatin'izay koa ny indemnité d'installation. Ny indemnité d'installation zany tsy mbola voaloha fa ilay karama 12 volana naloha isam-bolana. Rehefa tatorina tonga ny tamin'ny 2019 tamin'ny 5 avril dia mivoaka ny notin'ny DGFAG milaza fa tokony ho ajanona io. Amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe mise en demeure suspendu. Midika an'izay zany ho an'le mpiasa rehetrarehetra dia ninainaina hoe fa maninona no ajanona. Rehefa ajanona io ange dia mijanona mijara farany foana ho azy. Lalàna aveo hovinonao amina décret. Tory ny namana zany zay mivory ato reo dia mivaly ny lalàna fa tokony aloha io ary lalàna milaza amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa aloha avy io fa zoany manome roa volana zay. Izany hoe volana juillet zao ou septembre any fin septembre zany tokony aloha zay vola ambiny indemnité d'installation zay. Fa raha sanatriany vava tsy voaloha zay sao dia aninena ny mpitondra. Manao toy ivakana ny fitakiana maro samihafa nandritra ity fitondrana ity. Tsy misy akory ny ezaka ataon'ireo mpitondra isan-tsokajiny manoloana izany fa variana amin'ny fampanofinofisana sy ny fampanantenana isan-karazany izay tsy ho tanteraka akory. Mpianatra valo ao Antsirana nanotso afaka hiatrika ny fanadina-mpanjakana bakalorea ny alatsinainy ho avy izao. Nisy nanolo mantsy ny anaran'izy ireo ny nambarana raha nambarany ray aman-dren'ny mpianatra Antsoava raiky izany no ataon'izy ireo mba tokony hijereny tompon'andraikitra voakasika rehetra amahy ity olana ity. Ando Miaratina, Manora Andriamalala. Tandindondoza no avin'ny mpianatra valo Diego. Tokony hiatrika ny fanadina-mpanjakana bakalorea ny alatsinainy ho avy izao kanefa tsy afaka niatrika izany no ny kolokolo tao amin'ny sekoly anarany. Fantatra mantsy fa nisy nanolon'olona hafa ny anaran'izy ireo. Veromomboka avokoa na ny fotoana na ny vola rehetra lany tao anatin'ny taom-pianarana hoy ny ray aman-dreny ireto mpianatra ireto. Hita tao anatin'ny bordereau d'envoi ny dossier kanefa tsy nahazo taratasy fiantsoana avy amin'ny université fa olona valo hafa no nahitana ny sinoan'ny proviseur kanefa tsy mpianatra ao akory. Miantso ny tompony andraikitra mahefa araka izany ireo ray aman-dreny ireo satria simba no avonjanany mianatra nefa tsy afaka ny anao fanadinana. Nansain'ireo tanora tokony hiatrika fanadinana azy efa miasimba sy mikorontana amin'izao fotoana. Miangavy an-tanandroa raha azo atao agnampy zahay fa mampalahelo zaza agnatin'ny taona raiky nampianariny nefa tsy hagnano examen dia sarotro be mihitsy zay ary tena hita fa malahelo be ny zaza aby ireo tsy haino azony zavatra azo reo tsaiky izo tsy mandialigny tsy manolatsagna zay ry mandiny miaraka amin'ndombaka ampokolay nagnefa koa zay taratasy ara-dalagna vola ara-dalagna alefa tagny amin'ny office du bac ara-dalagna ary agnatiny bordereau d'envoi ny agnarany zanakanay valo fa kosa izy koa fa niboaka ny convocation tsy tagnatin'ny zanakanay lahelo satria agnano épreuve-na EPS tam'izegny mois de juin zanakanay efa tsy agnano teo zay efa nikorobaka nitety an-tanatotra maro samihafa ny proviseur navy tao tam'izegny ny inspecteur ny enseignement général avy amin'ny Cisco dia niaritra zay nandeha tamin'ny office du bac nampandriandrisa fona toaka aminay zazanay valo io agnatin'ny taratasy ara-dalagna nandeha agny araka ny lazonay amin'ny bordereau d'envoi fa kosa nisy olo zazavalo hafa ireo zazavalo hafa io tsy mianatra amin'ny lycée annexe
Pourquoi nahazo convocation avy amin'ny lycée annexe fa zany ka nagnefa ara-dalàgna tao ndraiky tsy nahazo. Tsy janona amin'izao fa nilaza ny ametraka fitoriana eny amin'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly sy ny ambaratonga ampahefana samihafa ireto ray aman-dreny ireto. Na izany na tsy izany, vahaolana faran'izay aingana amin'ny fomba rehetra no takin'izy ireo ahafahan'ireo ankizy hiatrika ny fanadinana ny alatsinainy ho avy izao. Ny vaovaon'ny tranga am-piarahamonina dia mahazovana tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara dia miseho amin'ny endriny maro lafy izany. Toy ny tranga iray tao manompo Toliary ity, zanga fotsy na concombre de mer mahery ny 30 gony no lasa ny dalo ny rongo fitaovam-piadiana tao amin'ny fokontany Andrevo, commune Ambanivohitra i Manombo, distrika ny Toliary faharoa, ny aliny talata lasa teo velotaraina manoloana izany ireo mivelona amin'ity fiompiana zanga ity. Raha ny fantatra dia vidiana 504 ariary hatramin'ny 7 ariary ny vidiny zanga iray milanja 400 grama. Raha mandray iray tapitrisa ariary isam-bolana ny tokantrano iray teo aloha dia zara raha maray 5 alina sisa no azon'izy ireo amin'izao fotoana izao no ny alatra zanga mateti-pitranga. Mitohatra ny fitarainan'ny mponina eny amin'ny fokontany ambany lalana Itaosy, commune Andranonahitra manoloana ny resaka tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana. Ny fanendahana sy ny sintomahery no tena mahazo laka eny amin'izy ireo araka ny nambaran'ny mponina. Misy hatrany moa ny fandraisana andraikitra ataon'ny commune sy ny fokontany saingy tsy mety foana ity asa ratsy ity. Miala rarinombana, Andra Kotomalala. Tsy afabela ary mandrendriranatsy tanteraka ireo mponina eny amin'ny fokontany ambany lalana Itaosy, commune Andranonahitra manoloana ny trangana fanendahana sy sintomahery izay miverina manjaka indray eny amin'ny faritra iny. Omaly, roa lahy no tratra n'ity asa ratsy ity teny akaiky ny fiangonana FJKM eny an-toerana ary 3 lahy nirongo zava-maranitra no nanao ny asa ratsy tamin'izany. Tsy vitany mandroba fa mbola mandratra sy mikasy tanana ihany koa ireo mpanendaka. Rehefa vita izay ataony ary azony izay ilaina dia efa misy elakelan-trano fitsoahany ireto farany mihitsy araka ny fitantaran'ireo mponina. Ireo olona mivoaka ny trano vao maraina sy ireo tratrariva matetika no hiarana ity asa ratsy ity araka ny loharanom-baovao hatrany. Tsy mahamelatra ireo olon-dratsy koa anefa ny manendaka amin'ny andro atoandro. Tsy misy afa-tsy ny fahasahiranana lalina ianan'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao no anisany mampirongatra ny sy fandriam-pahalemana eny an-toerana ho hatrany ireo mponina. Malaza mihitsy izany zao rehefa amin'ny commune Andranonahitra eto. Ny fanendahan'ny olona zany dia ny olona andeha asa maraina. Mipetsera andeha ho an'ny nosy be, ny sy mandeha maraina sy ny tratra mody alina. Ary rehefa mandinika zany izay dia ny antony tena mahatonga ilay fanendahana na miasa raha tsy ampy intsony ilay karama. Ny karama tsy misonitra, ny vidim-piainana tena midangana. Dia manangavy an'ny fanjakana zany mba hijery an'ilay vahoaka satria tena eo mahatonga ny fanendahana. Na tsy amin'ny volana ary aty dia misy maka satria tena tsy maharaka intsony ny fidiram-bola an'ilay vahoaka majinika zany. Ny tena betsaka mpanendaka zany zao dia ambonimbony eo akaiky ny tsena ary, amin'ny dalina ary, amin'ny tranojiro ary sy eo alohaloha kely etsy amin'ny fiangonana etsy. Fa zao zany efa mba miasa zany ny fokontany misy andro masom-pokon'olona dia mba miena ilay izy. Natandrona alina ke ny olona ke amin'izao tsy mandry fehizay mihitsy. Ianao no mitandrina fa tanana tsy lozana sy ratsy foana. Ohatra hoe avy miasa ianao tratraly ianao mba matatahotra mody problème io. Itsakilany nanamafy izay voalaza andreo mponina eny an-toerana ihany koa ny ben'ny tanàna voafita tamin'ny anarana tokotiko Madagasikara ao amin'ny commune Andranonahitra. Ny fitangan'ny vidim-piainana sy ny tsy fisiana matetika no manosika ny olona ironany amin'ny zava-dratsy satria tsy manan-koanina intsony izy ireo. Tsy mitaza-potsiny fa miezaka mandray ny andraikiny ny eo anivon'ny commune ahafana miaro ny vahoaka sy ny fananany. Somary miverina izy ary hitantsika anatin'ny Facebook ireny fa eo moa zany ny tena marina fa miezaka zahay miaraka amin'ny fokontany indrindra miaraka amin'ny gendarme sy ny polisy ary ihany koa amin'ny resaka éclairage public anivon'ny fokontany. Fa ny tena mahatonga an'izy moa fahasahiranana vahoaka ao anatin'ilay izy dia izay mahatonga ilay fandriam-pahalemana kanefa na izany ary miezaka ihany zahay mba tsisy izay. Ny falazavana ny tanàna hoe fahasanay foana iny. Ny fanampinezaka moa dia tsisy afa-tsy izay ihany hoe tena hoe mampirehitra ny jiro dia miaraka amin'ny fokontany miaraka amin'ny vahoaka koa amin'ny resaka miala fandriam-pahalemana amin'ny alina. Tsy any amin'ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ihany no hitarafana fahasahiranan'ny mponina eo anivon'ity commune izay ahitana fokontany 7 sy mponina manodidina 7,900 alina eo ity fa hitantaratra amin'ny fiainan'ny hatramiditra ao an-toerana ihany koa izany. Tamin'ny taona 2024 izao dia tsy nihoatra ny 20 isanjato ny fandoavan-ketra tao an-toerana. Na izany aza nefa
miezaka mitondra fampandrosoana sy mitsinjo ny vahoaka hatrany eo anivon'ny komunina araka ny teny faneva hijoroany ny antoko-timina. Araka ny teniko teo tena sahinana ny vahoaka zao dia tena mena tokoa ny fampidiran-ketra tamin'ny 2021 teo a 20% ny etratrano. Ny amin'ity zany zao tsy dia niova loatra, mety eo amin'ny 20 eo na 25 nga mafaramibetsaka tsy dia niova izy kanefa na izany ary zany miezaka ihany nivon'ny komunina manentana ny olona andohetra dia miezaka koa manao ny zavatra zay atao nivon'ny komunina ohatra ny manao ny lalana mampiasany jiro ndraisana teo ny classe publique dia ny resaka école zao navita 6 salle de classe eto amin'ny école tamin'ity taona ity no tanterahina androany tetsy amin'ny université n'Antananarivo Ankatso ny fanolorana ny mari-pahaizana docteur Honoris Causa ny mpikambana tao anatin'ny tarika maleo. Maro ny soa sy ny fanabeazana novoiziny tarika nandritra izay taona maro ny joroany izay ka nanolorana azy ireo ity mari-pahaizana ambony ity. Afitra solondray be sy Mathieu Prince. Kolotsaina sy fanabeazana mitantara ny fiaim-piainan'ny Malagasy sy Madagasikara, ireo no eny sy tsapa rehefa mianiran'ny tarika maleo. Mitaizan'ny fiarahamonina sy ny olom-pirenena izay ny fototra ny joroan'ny tarika nanomboka ny taona 2007 ka hatramin'izao fotoana izao. 50 taona teo aorian'ny hetsika tsy miova ny foto-kevitry ny tarika ary isan'ireo ambasador'ny Université Antananarivo maneran-tany mampafantatra ny hetsika 13 Mey 2007. Mifanindran-dalina indrindra amin'izany feno 50 taona ihany koa ny tarika mitohatra ny fanabeazana na eo aza ny fahalasan'ireo mpikambana. Tsy mijery fotsiny fa tena mandinika ary tsy miheny fotsiny fa tena miaina. Zay aloha tena kezabe satria tsy afaka mamorona zay raha tsy mijery tsara mandinika sy miaina. Zay vao afaka mamorona. Menjanara izay talenty zay. Tonga ny rivotry ny 2007 zay mitaky hoe fampiarahana ny programa fampianarana amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Zany hoe tsy fanagasiana fotsiny tadiavina tamin'izany fa hoe ny fanamafisana ny maha-malagasy. Fa ny maha-malagasy zany ny tena anisany ozy hoe fototra tokony iorenana ahafahana mivelatra tety zao tontolo zao ary maka manao vocational ny mety amintsika sy ny tsy mety amintsika. Fa raha vao tsy manana ny maizy atsika dia makataka be fatany. Ny akoatran'le hoe mandinika dia miteny sy milaza ny fahaizana manokana fotsiny zany dia zao angamba akoatra ny finamananay zany dia ny zavatra hitako songadina be indrindra tany fiainanay hatramin'izay ka hatramin'izao dia mihaino le olona dia manaraka dia zay moa tsy miezaka tsona tsisy fahavalo ary hatramin'izao vitany foana le zavatra toy foana le zavatra fa za dia tsoriko naizako nitendry zava-manisy ny teny gasy eny nitaritry maleo da manampianatra nanitendry gitara tarika fanabeazana sekoly ny eo aminay dia soa fampiparitaka dia sekoliko io zany zao fotoana zao. Noho izany indrindra dia nisy ny fanolorana azy ireo diplôma docteur Honoris Causa izay notarian'ny filohan'ny Université Antananarivo androany. Ireo rehetra izay tsapa fa mitondra fanabeazana sy soan'ny firenena notolorana ity mari-pahaizana ity aorian'ny fankatoavan'ireo oloben'ny université. Efapolon'izy ireo no nisitraka ity mari-pahaizana ity ka saika teratany vahiny ny akamarony. Ny diplôma zany hoe mari-pahaizana izy io Honoris Causa dia omena an'ireo olona izay ivelan'ny fampianarana ambony izy aloha amin'ny voalohany na ivelan'ny fampianarana ambony eto Madagasikara ka nanao soa ho amin'ny fampianarana indrindra na fanabeazana ihany koa sy ny firenena ary ampidirina ho anisan'ireo mpikambana ho mpampianatra zany eto anivon'ny Université Antananarivo ary ny tarika maleo zany isan'ny tena azo lazaina hoe sangany amin'izay fampianarana sy fanabeazana izay. Akoatra ny tarika maleo dia ny maro dia mpampianatra mpikaroka avy any ivelany fa ny malagasy nazo an'izany dia ireo filoham-pirenena teo anoloana moa zany Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina no efa nomen'ny Université Antananarivo mari-pahaizana Honoris Causa. Tanjona napetraka izy mirahalahy anatin'ny tarika ireto hatrany ny hatratra ny 50 taona ho avy mitohy ary tsy afaka ambavany rehetra ny iran'ny tarika maleo.
Ny atao hoe honoris causa avy amin'ny teny latinina dia diplôma mametraka amin'ny laharam-boninahitra iray, université iray no manome azy. Tsy handraisaka rama ny honoris causa ary tsy mandalo fanadinana akory. Noho ny asa manamarika ny firenena na sehatra hafa toa ny kanto no tolorana ny honoris causa. Fanatanjahantena kosa indray dia Sidonie Fiadanantsoa irery no hiaro ny vonay pirenena mandritra ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany amin'ny taranja atletisme mandiha ny fahavalo ambin'ny folo. Nanomboka androany ary farana ny 14 Jolay izao ity fifaninanana ity any États-Unis. Efa ny Frantsa amam-bolana maro i Sidonie ary tany no nanao ny fiomanana rehetra. Ny talata teo vao azo ny vizany ary miandry ny tapakila ny fiaramanidina miazo any États-Unis ny tenany amin'izao fotoana izao. Mbola manana hatramin'ny 17 ny volana Jolay ho avy izao araka izany i Sidonie farafahatarany ho any États-Unis ka afaka hanao ny anjarany azakazaka 100 metatra amin'ny 13 Jolay. Maresaka iray sampirrenena mbola mandravarava ny afo a Portugal sy Frantsa amin'izao fotoana izao. Mpamonjy voina anjato no efa nahetsika hamono afo sy amindra ny mponina tandindomindozy. Ny andindinin'izay tateriny Andry Miaradina sy Manora Andriamalala. Tsy afabela mbola miady amin'ny famonoana ny afo ny mpamonjy voina sy ireo mponina ao Portugal sy Frantsa amin'izao fotoana izao. Tsy mbola voafay ary mihetatra hatrany ny firetana amin'ny ala maro. Miady mafy ny rehetra iarovana sy amonjena ny fananany manoloana ity doro-tanety ateraky ny hafanana tafahoatra sy ny antany vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ity. Ao Portugal manokana mandodina ny 1 hektara ny tanety may tamin'ity herinandro ity raha ny tatitra nataony manam-pahefana ny toerana. Tao amin'ny tanàna antsoina hoe Leira efa mananika ny 17 degré Celsius ny maripana ary mahery ny 3 hektara hatramin'ny androany. Mampanansarotra ny famonoana ny afo noho ny amafy ny fitsokony rivotra. Mbola ahitana mpamono afo kosa hatramin'izao Palmela izay nitrangana firehetana goavana ny alarobia teo. Ao Frantsa miaina anaty hafanambe ny mponina ary miantraika tanteraka amin'ny fiainana andavanandro izany no mampahazovana ihany koa ny firehetana ala maro ao amin'ny tapany atsimo ny ity firenena ity toy ny ao Gironde. Mahery ny 7 hektara ny ala may ary mananika ny 1 alina mahery ireo olona efa nafindra toerana nanomboka ny talata lasa teo. Mifanila amin'ity toerana ity ala roa goavana no ndrehitra nanomboka ny talata dia ny eo amin'ny test du Bush izay 702 hektara no may ary ao Honduras 702 hektara lasa lavenina. Mpamonjy voina mahery ny 10 no nahetsika ary ahitana ihany koa ireo fiaramanidina mpamono afo misy 10. Tsy mbola voafehy anefa ny afo hatramin'ny omaly alina. Toerana maro-pizantany ao an-toerana no voatohitohina manoloana ity tranga ity. Voatery nafindra toerana sy miala ny faritra araka izany ireo voakasika rehetra ary nanamafy izany ny prefektora an-toerana ny tandremany tsirairay. Nanomboka ny talata hatramin'ny alarobia plasy 4 no nafindra toerana. Izy ireo izay avy amin'ny toby 5 akaiky ny Dune de Pilate tsy mbola azon'izy ireo atao mihitsy ny miverina ny toeram-pilasiana aka ny entany raha nambarany tompona andraikitra. Tsy azo idivirana ity tranga ity manoloana ny hafanambe any an-toerana. Araka ny fampilazana nataon'ireo teknisianina mpamantatra ny mety toetry ny andro ao Frantsa fa hiamafy kokoa ny hafanana ao an-toerana ary manodidina 5 degré Celsius eo ny maripana. Ao anatin'ny fahasaranana tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao nabaribarin'ireo ny vahiny tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ny fanodikodinana saim-bahoaka tao ny fitondrana sy izay manodikodina azy amin'izao fotoana izao. Toy izao indrindra ny andindinin'izay tateriny Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Ny sofianatra hono solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera raha nitsangana ny KMMR komity mpanohana ny filoha Ravalomanana nanao ny azy ihany koa ny filoha ankehitriny ary naseho ny tany mandoa tany vakina karatra izany nandritra ny fitsidihany androany. Nilaza fa izara-karatany ny mpitondra saingy nataony sy ireo pombazin'ny banina ny loko politikany ataony mahazatra ny ampy ireo komity mpanohana ny ANR. Hita ampirenena izany nandritra ny fampitana mivantana atao amin'ny tambazotra Facebook ny fiadidiana ny Repoblika saingy notapahana aveo.
imasom-bahoaka no mandika alalam-panorenana ny filoha ny praiminisitra ary ireo minisitra mpanaradia azy izay nampiseho ihany koa ny fitany ilana izy ireo amin'ny fitondrana. Etsy an-daniny ny volam-panjakana nefa no ampiasaina amin'izany propaganda mialohan'ny fotoana izany. Ity zavatra ity anova tantara fireneny ity zavatra nataon'ny président amperinasa. Tsy vanim-potoana amin'ny fampelezan-kevitra, tsy mbola vanim-potoana amin'ny fifidianana. Mivoaka ny t-shirt ny komity mpanohana n'Andriamatoa Rajoelina zay filoha amperinasa amin'izao fotoana izao. Mivoaka ny nafeniny. Hita zany ny ayan'le président. Ary zay zany mahatonga an'izy rehetra nakany. Tratra daholo izy rehetra premier ministre ao, ny ministre ao, ny way. Dia iteninina indray zany zao ny rafi-pitsarana eto Madagasikara hoe manoloana an'izao hoe tsy mahefa indray ve? Sa hoe azo raisina fa tsy mitombona indray zany raha mandeha ny fitoriana amin'izao zavatra izao. Mivoaka tsy lera le t-shirt comité de soutien ny Andriamatoa ainay raha moa zany no soratany eo ampiakanjonana io daholo indray mivoaka mandoto dia tanaovana tapimaso ohatra le t-shirt nylon zay natsangatsangan'ny olona any amin'ny faritra ny Sava any amin'izao fotoana izao hatramin'ny omaly moa zany ireny akanjo t-shirt ny fidianana ny vahoaka malagasy ianareo izay nividiana tamin'ny alala reny t-shirt nylon reny. Vita le fampiakarana ny solika tsisy rarahiny zay mpitatitra any na 700 na 900 na zay anaovanareo anazy ao zany tsy problema n'le filoha zany. Ny mamaika anazy dia ny alany azy, ny mamaika azy dia andeha ampiesona ny vahoaka vaovavao indray, ampiesona vaovavao satria vaovavao zao zavatra fampiasonana zao ampiakanjony ary atreny izy tenany mihitsiny satria propaganda zao zavatra zao na inona tenenina na inona tenenina ny filoham-pirenena tsy mahazo mampiseho fitanilanana amin'iza na amin'izy, tsy mahazo mampiseho hoe tompona andraikitra ao anatiny antoko politika na antoko fivavahana nareo ihany angeny nanao an'ireny lalam-panorenana reny taillé sur mesure ary kontrena ny président Ravalomanana tamin'ny fotoanandro. Voaresaka ihany koa ary mbola mahasarika ny sainy mpanara-baovao maro ny famotehana ny CAP-Arina Vanilla izay niteraka korontana tany Sambava sy Sava noho ny tsy fahaiza-mitantana sy fijabaham-pitondra ity sehatra ity. Raha ny fantatra nefa atany amin'ireo faritra ireo no betsaka ny fidin'ny filoha ankehitriny saingy nitodiana avokoa izany no ny tombotsony. Ny ankamaroan'ny malagasy eto miaina ny vokatry ny fiakaran'ny viditsolika, ny vidim-piainana miamintangana isan'andro, ny andiam-balala mirongatra, ny kere izay tsy mba nahitam-baolana ihany koa. Mahatsapa ny ankamaroan'ny malagasy fa tsy izy intsony izao fitondrana izao ary efa fanehoam-pahatezerana ny zava-mitranga rehetra. Mazava be ny dikan'io sary io ary tadidinareo fa any ambanivohitra ny misy an'io mitranga. Tsy izay ere MDM nanao an'io so miazakazaka indray ny morego hoe so dia araina brisika an'io fa any analan'ny jirofo tsy atompoko. Ny vahoaka mihitsy nefa mahatsapa efa tsy hizotsony ty fitondrana ty amin'ny fomba fitatana ny fiaina ny malagasy. Dikan'izany mbola miandro bebe noho izao irehetra ny firenena. Mozambique eo ampitatsika Sri Lanka dia riakavanatsika ery ny Haïti riakaviatsika firenena mifanalavitra daholo zany ianjadiny ny fahasairana zay mitovy ny fitrangany. Zany hoe efa hitanao mitsilopilopy ery le loza enao miaraka amin'ny vahoaka anao dia mbola tsy taitra ihany ianao, mbola misy mamaly ihany ao anatin'ny fanjakany zao hoe tsy mety zany. Mila mivondrona ny malagasy, mila mirahina ny malagasy raha tiantsika ny andeha, mila mandeha amin'ny lalana ray tsika dia lalana fanavotana sy ny mandeha makany amin'ny fampandrosoana. Zay ihany aloha jerena. Isy ny fionam-be ho fanavotam-pirenena ataon'ny RMDM nisy sabotsy 13 Jolay ho avy izao ao amin'ny Makrobe Oririka. Ireo hery-velona rehetra tsy ankanavaka na fikambanana na antoko politika na fiarahamonim-pirenena dia samy asaina avokoa. Amory oletsy amin'ny Makrobe Oririka ny RMDM nisy sabotsy 13 Jolay ho avy izao antony dia ho fitadiavam-baolana ho an'ny firenena efa lasaka kanterena. Toy izao indrindra ny makasika izay tateriny Asinandriamalala sy Tokotry Marla. Itadiavam-baolana ho fanavotam-pirenena izay efa latsaka ankady izay no ataon'ny famoriam-bahoaka ataon'ny RMDM ny sabotsy 13 Jolay ho avy izao eto amin'ny Makrobe Oririka. Iaraha mahita hoy ny filoha-hevitry ny RMDM faritany Toliara ny pasteur Edouard Tsarame fa tena latsaka ankady ny malagasy ka ilaina ny fakan-kevitra ho fanavotam-pirenena amin'ny datin'ny 13 Jolay ho avy izao io. Na io association, na io société civile, na io syndicat, na io
mpiasa mpanjakana, na io mpiasa privé, na io tanora, na io vehivavy, na io lehilahy, na io mpanao politiky, na iza na mpitandro ry filaminana, na iza manana fo mitepo ho an'ny tanindrazana dia antsona avokoa mba hiary miombonantoka ao amin'ny fanavotana ny tanindrazantsika. Dia matoa miantso olona ianao zany dia mila ny olona te hanome ny heviny, fa raha ohatra ka izahay avy aty no manome ny hevitra ny mialohan'ny fotoana dia tsy dikan'izay za zahay no hitondra le olona, fa ny olona mihitsy no antsoanay hoe inona ny mba hevitrareo tokony soratana raha azo atao, manoratra ny hevitra ao anatin'le banderole izy hoe ny hevitra syndicat izao dia amin'ny fanavotana ny firenena dia izao, ny hevitra ny aty dia izao, samby arahantsika mahita sy arahantsika malala, fa adidiko sy adidinao, adiditsika rehetra ny manavitra ny tandrazantsika. Fanavotam-pirenena no antony famoriam-bahoaka ataony 13 Jolay ho avy izao ho hiatrany ny fanazavana ka tsy tokony isy ny sakatsakana ataony ny mpitondra. Le firenena ho avotana mihitsy zany no sakanana fa tsy ho izahay, ka sanatria hoe ina ny tanjona ao anatin'izay hoe raha misy olona manana etaeta hanavitra ny firenena ka andeha ho sakananao le olona mifanavotana an'le firenena, dikan'izay neny ianao zany fa manana eritreritra hamotika an'le firenena mihitsy, ka tomponantoka izay olona manakana zay tomponantokany amin'izany izy, satria izy no manakana ny olona hitady vahaolana ho an'ny tanindrazana ho an'ny firenena, ka izy manakana an'izay, izy no tomponantoka. Voafaritry ny lalam-panorenana tsara ao amin'ny 10 fa manana fahafahana ny ivory malalaka tsiraray ka tsy tokony isy araka izany ny sakatsakana ataony mpitondra. Miantso ny amoana ny gadra politika sy ireo olona rehetra migadra noho ny fanenjehana tsy ara-drariny ihany koa moa ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara sy hitondra filaminana eto Madagasikara na oviana na oviana izany. Asin'Andriamalala sy Tokiramarla Atrany. Tsy isy fitoniana sy filaminana izany eto Madagasikara raha tsy tafavoaka avokoa ireo gadra politika rehetra eto Madagasikara hoy ny filoha-hevitry ny RMDM. Fanjakana nahitana gadra politika maro indrindra mantsy ity fanjakana Andry Rajoelina ity. Zay le tenenanay hoe anisan'ny vahaolana zany avoay ireo rehetra any am-ponja amin'izao fotoana izao, tsy nenedony irery ny any am-ponja, andry Roly Mercia, andry Mbola Rajona, andry Claudine, andry Berija, avoay, andry Marcelin, avoay, fa miteraka lonilony tsy ahitantsika vahaolana zany, fa raha hitady vahaolana tsika avoay ireo rehetra no gadraina mba tsy hisy lonilony, ankitsy-po ny hitadiavantsika vahaolana, fa raha hitady vahaolana amin'ny lonilony, mitady vahaolana amin'ny valifaty tsika tsy ahita vahaolana, fa aleo mitady vahaolana ankitsy-po ho an'ny tanindrazantsika. Ny tsikatra amin'izao fanjakana Andry Rajoelina izao tokoa mantsy dia lasa fampitahorana ireo izay samy teny sy ny marina ary ny tsy mety ny fonja. Tsy mahagaga ihany koa raha ho maro ireo gadra politika satria nanjaka ny valifaty politika tamin'izao fitondrana Andry Rajoelina izao. Fiatsika izay tsy hitondra fitoniana na oviana eto Madagasikara raha ny fanolo-kevitry ny RMDM. Mametraka teboka 5 anarenana ny firenena izay tafalatsaka anaty lavaka androany ny komity miaro ho an'ny siombonana na ny KMSI izany ary ny antoka ho an'ny fahalalahana sy ny lamina demokratika ny ALDR fanambarana izay mikatsakany sy ny lamina demokratika izay voahitsakitsaka ankehitriny. Avotra Solondraibe sy Mathieu Prince. Fampanantenana tsy misy tanteraka, sosialim-bahoaka marary, fanodikodinam-bola, fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, viditsoloka miakatra. Ohatra amin'ireo tsy faiza mitantana nataony ity fitondrana misy ankehitriny ity. Mazava ny fanambarana nataon'ny komity miaro ny soiombonana sy ny atoko ho an'ny fahalalahana sy lamina demokratika, tsy maintsy amboarina ny lalàna amin'ny feno fifidianana sy ny rafim-panjakana misahana izany. Dia izay nametraka hoe aleo olona fidin'ny fokon'olona, ny olona hikarakara ny lisam-pifidianana eny amin'ny fokotany. Eny ozy izy. Fa tsy ampy herinandro taoriana iny navoaka ny décret 667/22 izay hoe ny premier responsable ny fokotany no manao ny dia zay ny voahanay teny amin'ny seni raha hitanareo tsara angambany teny izy hoe tsy vita heritaona ny refonty, tsy vita heritaona izy raha manomboka 15 tsika zany 15 jiona ozy izy any amin'ny 2022 any amin'ny 15 jiona 2023 vao vita ny dia izay le nytenenitsika teo hoe miakina amin'ny fanjakana io
na isavoritaketo tsika na ilaminy eto tsika. Mijoro avokoa ireo hery sy fikambanana maro samihafa ary ireo atoko politika ankehitriny mangataka ny tokony hisian'ny fikaonam-pirenena izay efa takin'ny vondrony Eoropeanina ihany koa ahafahana mametraka ny tena demokrasia marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Dingana iray lehibe tsy maintsy hirosoana amin'ny latabatra boribory manoloana izao fahantrana mangitsokitsoka izao. Raha dingana natrehana niarahana tamin'ny vondrona iraisam-pirenena efa nametraka mazava tsara fa tsy maintsy atao ny fikaonan-pirenena. Mafimafy kokoa ny feo afantaran'ny vahoaka sy afantaran'ny mpitondra fanjakana fa ilaina ny donakafim-pirenena na ny concertation nationale, ny fanadiovana ny tokotany. Izay ny raisana aloha, tsy maintsy diovina ny tokotany vao fifidianana. Miloha amin'ny faran'ny taona ozy zay nanaovana antso ava. Mila miaiky ny tsy fahombiazana ny fitondram-panjakana raha tena manana finiavana sy fitiavan-tanindrazana tokoa. Ajanona avokoa ny fanagadrana mifandraika amin'ny baiko politika sy ireo fomba mamohatra maro samihafa. Miantso ny FFKM sy ny CFM ary ny ACDDED ihany koa ireo firaisamonim-pirenena ireto hitarika ny fikaonan-doha ity anatin'ny fepitaona nomena izy ireo mba hisian'ny fifanekena iarahana ahatanterahany fifidianana tsy misy osoka. Solombavambahoaka teo aloha avy any amin'ny faritany Toliary no nanakihana ny fanaohan-kevitra ny solombavambahoaka Masgola Malita ao amin'ny pejy Facebookny. Nambarana ity solombavambahoaka teo aloha ity fa tsy fotoana tokony hiarovana fitondrana intsony izao zava-misy izao. Ramano Menjanary sy Manora Andrimalala. Ity no fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka iray izay vao fito ao amin'ny faritany Toliary iny manoloana ny olana sy ny krizy mahazo ny firenena ankehitriny. Ity fanehoan-kevitra ity izay midika sy milaza fa mety amin'izao fahoriana sy ny fahantrana mahazo ny vahoaka malagasy izao ka tsy tokony isy etsika mba hampisarana izany ho ataon'ny vahoaka. Mampalahelo raha solombavambahoaka no manao fanehoan-kevitra tahaka izany hoy Andriamatora Zatondra androany izay solombavambahoaka teo aloha tao amin'ny faritany Toliary. Tsy fotoana iarovana fitondrana intsony izao fa fotoana ijerena ny tombontsom-bahoaka sy ny fanavotana ny vahoaka malagasy. Raha miadana zany ny vahoaka ao anatin'ny distrikta misy azy dia mazava be le fanehoan-kevitra ary tokony ho iny le fipetrany le fanehoan-kevitra. Fa zao any mijaly le vahoaka mijaly le vahoaka ary le vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy satria ny marary andrefana marary ny atsinana, ny marary atsinana marary ny andrefana, ny atsimo marary ny avaratra ary ny avaratra marary ny atsimo. Malagasy raiky tsika mampalahelo zao toe-java misy zao ka lafa fanehoan-kevitra manahaka an'ireny diso petraky reny amiko fa tsy tokony ho reny le fanehoan-kevitra. Marina fa zahay samy avy anatsimo zahay mpianaday mpianabavy fa diso petraky ho iaho zany. Ino moa zany ny mahatonga anao hiaro an'le fanjakana amizao fijalian'le vahoaka madinika zao. Tsy tokony ho ao anatin'ny fiarovana fanjakana mihitsy sika zao fa mitseriny le vahoaka madinika ao anatin'le distrikta misy anao. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 90 taona ny fiakaram-bidy-tsoloka ho 700 ariary be izao tahaka ny misy ankehitriny. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 90 taona vokatra lavanila avy eto Madagasikara ka nolavana tany ivelany. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 90 taona mpamboly lavanila nitokana sy ny sakana arabe raha tsy tamin'izao fitondrana izao ho iatrany ny fanazavany. Fa maninona moa zany le fanjakana tsy mirekipere an'le vidin'le solika zay nidina hoe aleo rangahy gonflevatsika ao anatin'le solika zay nidina zany fa tsy hampiakatra zany tsika. Donc tokony stable eo avao zany le vidin'le solika zany fa tsy tokony hiakatra rehefa tsy napidina zany izy. Le fomba hitondrana an'le firenena mihitsy zany en général dia tsy milamina ary tsy hain'ny olo reto zany mitondra nyty firenena ty. Zay ny tena marina aminy. Mila samijoro ny malagasy ary no mafisiny fa miombon-kevitra amin'ireo mpanao politika izay mitaky ny irosona amin'ny tetezamita ny tenany. Tsy azo divirany zany satria vao maika hitombo izao fahorim-bahoaka izao ary mialentika ny firenena raha mbola izao fitondrana izao no mitohy ho iatrany ny fanazavany. Manamarika ny faharaiky ambin'ny polo taona ny fiangonana Ekara Mandroseza amin'izao fotoana izao tsangam-bato ny fankalazana izany ny fanamboarana ny salle d'œuvre ho an'ny fiangonana tanteraka soamantsara izany ka raha ampitso no anatanterahana ny fanokanana. Ramano Menjanary sy Manora Andrimalala Ajany. Ity salle d'œuvre ity no tsangam-bato ny fiangonana katolika eto Mandroseza amin'izao fankalazana ny faharaiky ambin'ny polo taona ny jorony
ho fanabeazana ny mpino ao amin'izao. Misy ireo vahina saina hiatrika ny fanokanana izany rahampitso ka nangataka fanampina ny propiongonana sy ny komity mpikarakara ho an'ireo malalatanana eto an-toerana. Namaly ny antso ny solombavambahoaka Randrianarysosy Stanislas na Irastany ka nanolotra omby anaovana fiaraha-misakafo ireo mpiangona mandritra ny fotoam-panokanana izany. Tonga nandray izany ny mopera sy ny propiongonana androany. Satria misy salle d'œuvre ngezapeo ataondrareo dia ho tokanana lizy dia rehefa tokanana zay moa raha tokanana fotsiny mandeha amin'izao tsy mety fa mbo misy fiaraha-misakafo dia nangataka zareo dia to mitovy daholo dia io mbo zavatra tsy hoe raha tsy hoe voatsinamina fa io ny zavatra mbokadoa tena ataontsika amin'ny fo satria amin'ny maha-kristianina antsika dia mbo manao zay didy ka aza misalasala antsika fa satria olo ray aman-dreny eto amin'ny arrondissement olona mividiana reo. Zava-dehibe izao fihetsika naseho ny solombavambahoaka izao hoy ny propiongonana ka fisaorana no setrin'izany. Lamesa ny fandaharam-potoana ny maraina rahampitso ho fanomboana ny fotoam-panokanana ity tsangambato ity. Famerenana ny fandaharana ahoana marina, ny fandaharana Global News, ny série Glee saison 3 épisode 9 sy 10 ary ny horonan-tsary Personne ne dort dans les bois ce soir. Izay no arahanao rehefa avy ao ary ny fampahalalam-baovao veloma ao amin'ny rapitsin-dray ary tompoko.